Mbola ampitombona ao aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary tombo ao anatsika koa ny asa ny fanahin'ny tompo ifantohantsika amin'ity fotoana ny toriteny ity andraisantsika ny afatra entimiaina. Lalamasaka amin'ny manamanjo ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahafito manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazako aho ny tahiry ny finoanao. Fatohizantsika amin'ny andininy fahavalo zany soratra masina zany driavana manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa ihany hatr'izao dia tehirizina ho any ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina tsy ho ay amin'izay andro izay ary tsy ho ay ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoany koa. Araka ny voalaza teo riavana dia mahavantana ny manamanjo ny mandray ny andiny soratra masina ny hoe efa niady tsara aho natanteraka fiazakazako aho ny tahiry ny finoanao. Ankehitriny dia isika no ampandrenesan'Andriamanitra izany andiny soratra masina izany ary afarany indray andray iraka anaiky ny iraka ary anatanteraka arak'izay tokony ho izy. Paoly apôstôly izay notsaraina no ny fijoroany ho vavolombelona tamin'ny fitoriana ny filazantsara mamarana ny fiainany hiatrika ny fahafatesana martyr no mametraka ity soratra ity ary manafatra ny Timoty andimby azy eo amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo. Andininy voalohany hatramin'ny fahadimy dia baiko ho an'ny Timoty mitory mareta azakivy. Mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mareta ary azakivy na dia mangidy sofina tsy te hiaina ny filazantsara marim-potitra aza ny manodidina fa mamboly mpampianatra ho azy. Ny tapany faharoa andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo dia ijoroany Paoly apôstôly eo anatrehan'ny Timoty ho ohatra fianarana. Ohatra aho azonao ianarana satria niady tsara natanteraka fiazakazana ary ny tahiry ny finoana. Manaiky ho iraka ny mpino, iraka misy ady, iraka mamakivaky ny fotoana ary iraka misy satroboninahitra. Iraka misy satroboninahitra. Manaiky hiady ny hoe ady eto dia anankiray amin'ny dikany koa ny hoe tolona ary ny tolona tamin'ny fakapana sy ny rendrarendran'izao tontolo izao zany Paoly zany. Fifaninanana ny faninana tamin'ny fampianaran-diso ny filazantsara marina izay nentin'ny Paoly apôstôly niady tamin'ny fampianaran-diso i Paoly apôstôly. Voalaza koa ato hoe natanteraka ny fiazakazako aho lalandavitra nandehanan'ny Paoly apôstôly tamin'ny fijoroana ho vavolombelona tamin'ireo iraka misionera na 10 misionera maro izay nataony tonga tamin'ny famaranana ho amin'ny fahafatesana martyr izy. Misy filazana koa ato hoe ny tahiry ny finoanao zany hoe niaro ny finoanao na koa nitandrina ny finoanao na koa tsy nivadika tamin'ny finoanao. Ary ny farany saroboninahitra izay ataony anohatra ilazana ny fanomezana ho an'ny mpandresy teo amin'ny fanatanjahantena na tanteraka ny fiazakazany. Valosoa ho an'ny mpandresy. Ndeha ary sika riavana manaiky ho iraka ny mpino, iraka misy ady. Rehefa mandray ho tapany voalohany amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny andininy fahafito isika manao hoe efa niady tsara aho dia entiny soratra masina mankany amin'ny Koritianina faharoa toko faha 2 andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Lava moa fa tsy ho vakiana amintsika fa azonareo tompo-pahazana maso santionany fotsiny eny amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ny hoe zany Paoly apôstôly alaivo tsara an-tsaina ahidina avy eny amin'ny varavarakely ampandosirana
ny mpanenjika. Hoy ny andininy 7:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Korintianina 2:1. Fa avy teo amin'ny varavarakely eo amin'ny manda nampidinana tamin'ny sobiky ka dia afa nandositra ny tanany aho. Santionany zany riavana. Fa ery ambony ery manomboka amin'ny andininy 7:20 vaky sambo, tsy mahita tory, tsy mahina-kanina, ny kapohana 10 latsakaray, zany ady ny Paoly apôstôly. Raha ny fijoroany eo anatrehan'ny Timoty ho fianarana. Ianao ve efa nikapohana satria nanolo tena ho katekômena? Tsy nisafosafona rao misaotra anao anaka. Ianao ve efa nahidina avy eny ambaravarakely ampandosirana satria misy manenjika noho ny fijoroana vavolombelona? Misy anangatana ve za zay? Ohatran'ny Paoly mihitsy. Fa ianao kosa ve efa nanongovotra raha nahita ny anaranao nisy nanolotra ho fidiana dekona? Ianao ve efa niorooro raha nialoalo tao an-tsainao, narenao teo potsofinao ny feon'ny fanahin'Andriamanitra manao hoe antsoko, anao fanimpony ny mpitandriny ianao. Azane zany hoy ny maro. Tonga dia maniry kitana. Nivaly tamin'ny aliny sabotsy lasa teo ny fifanana idira ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Isy anankiray fantatro fa afaka, efa nanala-ndray mandeha izy dia tsy afaka dia afaka. Vao niantso dia nioraka izy, loza ty pasteur, loza amin'ny ahoana? Anga loza indray. Efa nanala ianao tamin'ny taon-dasa dia tsy afaka. Dia zao ianao afaka dia nidiran-doza ve? Izany riavana no ady ao anaty ny olona antsoina, vao manomboka fotsiny ny fiantsoana sy ny iraka dia maniry kitana isika. Ninonino anjara fanompoana satria masina loatra ny fanompoana aniran'ny Tompo atsika. Raha manana fahasahisahiana foana ianao hiditra amin'ny karazam-panompoana tahaka izao na tahaka izao, tsy ny mahampitandrina ihany na ny mahadekona na araka ny tany saina teo, ny mampiandro moa dia orooro be koa zany hiditra komandoan'i Jesoa. Na inona fanompoana mangovotra ianao. Ary izay aradrarina normaly eo anatrehan'ny Tompo. Tsy maintsy mangovotra isika satria ny fanompoana dia manomboka amin'ny ady, ny fanompoana dia misy ady. Paoly dia nanambara hoe efa niady tsara aho. Tena mirindra mihitsy ny filazan'ny Paoly niady natrehany eo amin'ny Korintianina 2:1 andininy 7:20 hatramin'ny 7:30 narafitra toy ny tononkalo riavana. Misy olona tena hoe tsy te hiaritra fa te hanompo. Misy olona kivy manoloana ny sakana amin'ny fanompoana. Misy olona miala satria misy tsy fifanarahana ao anatin'ny tanimbolon'ny Tompo. Fa misy olona kosa miatra ny ady mafy ka mijoro. Mafy ny ady fa mijoro izy, ary sedraina fa miatrika izy. Izany riavana ny karazan'olona ao amin'ny fiangonana. Manompo satria moramora ny fanompoana. Tsy misy sedra, tsy misy sakatsakana, mandeha ka mandeha. Raha izay dia eny. Fa vao mivadika ny tantara, mafy ny ady, mialan-daharana ny sasany. Mafy ny sedra, tsy afa-miatrika ny betsaka. Ny fanompoanan'ny Tompo tsy hoe misy ady ve, mora ny ao sasarotra, tsia. Fa ny fanompoanan'ny Tompo dia miantso antsika hiteny, hieritreritra, andinika ny hoe ahoana ny fomba hiatrehako ny ady rehefa tonga eo anatrehako izany ady zany. Ny fanompoana ny irana antsika riavana dia fanompoana manomboka amin'ny ady. Mamakivaky lalana feno ady. Ny fandinihan-tenantsika manaiky ny iraka dia ny hoe ahoana ary ny fahavononako hiatrika ady, amaly ity iraka ity aho.
mila valiny zany amin'ity anio ity. Ny faharoa ry havana, iraka mamakivaky ny fotoana. Eo amin'ny andininy faharoa, mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Eo amin'ny andininy fito tapany faharoa, na tanteraka ny fiazakazahako ao. Raha mpifamatorana ireo, dia milaza antsika fa ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra antsika dia iraka mamakivaky ny fotoana. Raha andray ohatra momba ny asa momba ny Paoly apôstôly ihany isika, ireo 10 misionera 3 mivaingana sy mivoatra izay nataony, miampy ny fahaefatra ny famatorana azy ny ainga tao Jerosalema ho an'ny Roma ho tsaraina ifarana amin'ity fahafatesana martyra ity. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 sy 18, ny dia voalohany ny iarahany tamin'ny Barnabasy natsidika tamin'ny 10 minitra ny ankizy tanora teo. Ny dia faharoa, 10 misionera faharoa, dia ny toko 12 andininy fahaenina amby 30 hatrany amin'ny toko 19 andininy faharoa amby 20. Ny 10 misionera fahatelo, asan'ny apôstôly toko 19 andininy fahatelo amby 20 hatrany ny faraka amby 20 andininy fahafito amby 10. Ary ny farany voalaza teo dia hitondrana azy ampatorana ho an'ny Roma ho tsaraina. Ny asan'ny apôstôly toko fahafito amby 20 hatrany ny fahavalo amby 20. Raha maka fotoana kely isika andinika bebe kokoa momba ny azakazaka ambaran'ny Paoly fahavitany, dia ambaran'ny mpandinika fa misy hatrany amin'ny 440 4,000 na hatramin'ny 4,000 kilometatra ny tontale ny azakazaka nataon'ny Paoly tamin'ireo 10 misionera izay nataony tao anatin'ny 10 taona. Izany hoe isa-taona izy raha totaly dia mahavita ohatran'ny makany an'inona? Any mahabo 700 kilometatra. Fa izao ry havana, tsy ny kilometatra vitanao no inona, fa ny fiainakenao iraka mahery vaika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mandingana 2 metatra venao amin'ny ankonanao, izay no tadiavin'ny tompo. Hiala kely kilometatra vitsivitsy ianao amin'ny toeram-piasana, izany indrindra no aniran'ny tompo antsika. Azakazaka toy izany, atomotrezaka sy lavitrezaka no aniran'ny tompo ny fiangonana, no hitadiavan'ny tompo iraka mahatoky hanatanteraka ny fitoriana ny filazantsarany, iraka mamakivaky ny fotoana. 10 taona nandianana ny kilometatra maromaro ny an'ny Paoly. Ianao koa iraka misy azakazaka tsy miato na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, naiza na rahoviana mila valiana eny zany iraka izany. Atombohy amin'indray mandingana ao an-tokantrano, alefaso lavidavitra eny an-dalambe, ary ataovy tonga any am-piasanao, irahany ianao iazakazaka. Ny fahatelo ry havana, iraka mifarana amin'ny voninahitra. Andininy fahavalo dia voalaza fa anolotra sadri-boninahitra ny fahamarinana ilay mpitsara marina. Tsaraina Paoly apôstôly ary ny didy dia efa fantany fa fanamelohana ho faty martyra. Vonina izy amin'io tenin'io dia toa milaza fa mpandresy izy satria ho satroana sadri-boninahitra. Vonina izy mahita fandresena manoloana ny fahafatesana. Izany la hoe iraka misy voninahitra ty iraka iantsona antsika fiangonana ity, fa na dia fambava ahoana ny fahafatesana no ny fanamelohana ho faty aza ny mpitory filazantsara dia mbola mahita lavitra ny voninahitra Andriamanitra miandry azy. Ny fakapanahy mety mahazo ny mpiazakazaka amin'ny famalina ny iraka ny tompo dia ny hoe odikafana ianao satria navita be. Omena dera sy voninahitra ianao satria na lasa lavitra tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny asan'ny tompo. Tsy izany no ambaran'izao andin-tsoratra masin'izao, fa mifamatotra indrindra amin'ny tenin'ny tompo amin'izay tsara sady mahatoky, manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Lay satri-boninahitra ny fahamarinana, fankasitrahan'ny tompo
ny iraka mahatoky teo amin'ny ady nanaovana ny iraka tamin'ny fiazakazana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana etiam-pamaranana ry havana anompo ao anatin'ny ady isika mivonoana ahoana ny atrianao ny ady mety hosedrainao raha maly eny iraka ampanaoviny tompo ianao hanompo amin'ny fotoana rehetra isika tsy anarinary fotoana amin'ny zavatra tsy isy antony fa anao zava-dehibe ny fahavelomantsika ny fotoana omen'Andriamanitra antsika amin'ny fitoriana ny filazantsara na irahana akaiky isika na irahana lavitra dia vonina hiazakazaka ary ny fahatelo antenao tsara ny satry-boninahitra omen'ilay mpitsara marina de Kristy orenao rehefa nanaiky ny iraka ianao orenao ny feon'ny tomponao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao etiam-pamaranana ary akoatran'ireo fanontaniana izay efa niandry valiny amintsika dia izao koa ny fampandinian-tenany hoe aiza ho aiza ianao amin'ny dian'ny iraka eo am-piandohan'ny ady ve sa eo an-tenatenan'ny azakazaka reraka te hipetraka sa koa mamarana te hiala tsy mahita ny satry-boninahitra ilay mpitsara marina mba hiompom-peo amin'ny Paoly apôstôly isika araka ny 7 sy ny 9 manao hoe efa niady ny ady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny fononao ankehitriny dia tehirizina ho aho ny satry-boninahitry ny fahamarinana omen'ny tompo tsara marina ny tompo ane hampahiry antsika hamaly eny amin'ny iraka miandry antsika tsirairay amen.